Izay ny amin'iny vaovao iny fa ametraka fitoriana ireo prime ministre ny fandimby sy ireo ministra ny sahana ny fitanterana teo aloha izay tsy nanatanteraka ny didim-pitsarana amin'ny famerenana ireo mpiasan'ny Airmad sy ireo avy eo anivon'ny Serantsamin'ny Toamasina ny fiaramientan'ny syndikaly na ny Solidarité syndicale de Madagascar fa adosoana ny tsy fanatanterana ny didim-pitsarana ho ireo mpitarika syndikaly ireto. Ny fitakira ny fampiarana ny didy aloha dingana ho ataonay zany zao dia tsy maintsy ametraka fitoriana zay. Fitoriana ny prime ministre ny fandimby teo satria anjaran'ny gouvernemanta indrindra fa ny prime ministre ny tompona andraikitra amin'ny fampiarana ny didim-panjakana rehetra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Dikan'izay tompona andraikitra ny prime ministre rehetrarehetra izay mifandimby teo ary efa manomboka miketriketrika ny fametrahana izany fitoriana izany izay. Tompona andraikitra ihany koa ny ministre ny transport rehetrarehetra izay nandalo teo ka eo anatin'ny fandiniana ny ametrahana n'izany fitoriana zany izay amin'izao fotoana izao satria didim-pitsarana iny ary tokony ary tsy maintsy tanterahana raha ohatra mbola te hipetraka amin'ny hoe tany tandalana isika eto Madagasikara.